Ny farantonotro zao dia fotoana ankamamin'ny ny tsirairay ny ankonany ka izy indrindra nahatonga anay teto amin'ny Star Times nanome tolotra ahafahan'ny rehetra misitraka izany télévision numérika izany. Raha tsy ahivina kely aloha tamin'ity taon'ity dia nisy chaîne mihoatra ny 20 mitsofoka tao anatiny boky an'ny Star Times dia nanokatra ihany koa izay ny fantsona anankiray ny application natsoinay hoe Star Times One izay ahafahan'ny olon-drehetra mijery ny programme amin'ny Star Times amin'ny alalan'io application io. Dia raha efa mpanjifanay izy dia afaka mijery ny programme Star Times amina écran telo samihafa. Tao ihany koa ny Star Times Go. Ny Star Times Go indray dia tolotra iray anaovanay livraison. Izany hoe miantso fotsiny ny mpanjifa dia manatitra izahay n'aiza toerana misy azy eto Madagasikara. Fa amin'izao akatoky Noël zao dia nanao fihenam-bidy izahay tamin'ny entam-barotray satria ny décodeur ho an'Antananarivo ilay mandeha amin'ny antenne tsotra dia 45 000 ariary dia ny antenne satellite dia 80 000 ariary raha 120 000 ariary izy teo aloha. Ireo rehetra ireo dia efa misy abonnement amin'ilay 44 000 ariary avokoa. Teo ihany koa ny écran téléviseur numérique Star Times izay nalatsaka ny vidiny 550 000 ariary izy zao raha 650 000 ariary izy teo aloha. Dia ny 43 poucinay kosa dia 950 000 ariary izy izao raha ohatra ka 1 100 000 ariary izy teo aloha. Raha ohatra ka hoe mahalinina ny tsirairay ny mijery na miteste ireo vokatra Star Times dia misokatra hatrany ny botikanay eo ihany koa ny service de livraison anay afaka mamany etaeta tsirairay.